tsy amikery izy fa tsy amikery nampatanjahana fa mifanahiko izy io. Androany manana finoana fa eto izy androany mahay manao mihoatra noho izay angatahanao sy heveriny sainao. Ampindreo amin'ny fotsiny aminao rehetra dia avelao izy ny asa ho an'ny ambon-drehetra. Halleluja. Ty izay tompo androany manantona anao eto amin'ny fanatrianao. Fantatria Andriamanitra fa na dia tsy mangataka akory ary izay na mbola tsy miteny kory ary ny vavanay dia fenao mahalala mihoatra ny aty anatin'ny sainay. Ianao mahalala mihoatra Andriamanitra ny aty anatin'ny fonay. Ty izay androany manantona ny fahasahiana eto anatrianao androany. Isafidy izay tompo hampiondrika ny zavatra rehetra eto anatrianao. Isafidy izay Andriamanitra hamela anao hiasa malalaka amin'ny fiainanay. Anao izay tianao atao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Ty izay tompo tonga eto androany izay hitsoka anao. Ty izay tonga androany Andriamanitra ity anao. Ankamamy Andriamanitra ny fanatrianao. Ty izay Andriamanitra tonga amin'ny voninahitra anao. Ty izay Andriamanitra tonga hiakohaka eto anatrianao. Fa mamy indrindra Andriamanitra ny eto amin'ny fanatrianao. Tsisy mitovy amin'ny fanatrianao. Tsisy azo arina mihoatra ny fanatrianao. Halleluja. Tonga witsoka, tonga witera, tumpuku yanao, si panzaka, tonga wanao, fatsiza vachafa, te yankukao, zane vertika we tonga eto atumpu itsoka nao. Tonga witsoka, tonga witera, tumpuku yanao, si panzaka, tonga wanao, fatsiza vachafa, te yankukao. Zane vertika we tonga itsoka nao Jesus. Tonga witsoka, tonga witera, tumpuku yanao, si panzaka, tonga wanao, fatsiza vachafa, te yankukao, yetu atumkuja. Tumpo androany ety atompo tonga eto anatrianao manantona anao amin'ny fahasahiana Andriamanitra ny anatonako ny fanatrianao. Halleluja. Tize tumpu manatunano, tize tungi tsakano, hanumeni vuni naichano, hakamami ni fanachayano. Nesikela zetia tumpu manatunano. Tiao tumpu manatunano. Tunge tuamna wananashana ti au tumpo bana tulala tunge tuamina ti au tumpo bana tulala ti au tumpo tira kataka fatungi ti desikari lazave tunga idela na tunga itsoka nao. Tunga itsoka, tunga itera, tumpuku yanao, si panzaka, tunga wanao, fatsiza vachafa, te yankukao. Ilo mafiane tia tumpu
tunga itsoka now, tunga na twani na now, tunga itsoka le na le masin, eto fana chia now, anfasaina jema chali suruke twalo no, eto fana chia now, itia now, hakamamu fana chia now, hallelujah, tunga now, fasiza na chafa, teyangu, desikeli lazowe, tunga itsoka now, atupanjan, tunga itsoka now. Tungiankuka itana tiana. Tungiankuka. Tungianku. Lazawe tunga te sosianku akasiunj ketana tiana. Tungianku. Tungiankuka mina. Manana chadina. Tunga itsoka now. Tunga itsoka, tunga itera, tumpukuyana, simataka, tunga wana, fasiza
Andratra amin'ny fandarana manaraka isika tompoko dia tsy na fa ny fanatitra izany. Ny fanatitra tsy famenom-potoana. Tsy misy ao anaty baiboly ao na dia iray azy ka nitondra fanatitra tamin'ny fony rehetra ka tsy nahita sitraka tamin'Andriamanitra. Mino fa androany koa ianao dia toraka izany. Manomana ny tsara indrindra ho an'ny tompo androany fanatitra anankiroa ataontsika dia ny fanatitra voalohany moa hotatazan'ny accueil, ny diakona dia ny fanatitra faharoa hotatazan'ny accueil. Anatin'izany mino fa ny fanatitra izay nentinao eto amin'ny tompo androany dia efa nomaninao ary Andriamanitra ny apahita fity ka apahita sitraka eo anatrehanao. Efa vonina ve isika tompo? Tiako ianao hitsangana eo amin'ny toeranao dia hivavaka isika ho an'izany fanatitra izany. Raha eo tonga eto anatrehanao tokoa izay araka ny teninao sy ny havatra izay nataonao fa amin'ny fotoana izay tompo manome sy mitondra eto anatrehanao ka mamafy dia tsy ho foana mandrakizay ny topa-mafasana sy ny tompitsinjana. Androany ary izay dia hitondra ny vokatry ny fonina eto amin'ny karazany avy. Matoky izahay ary fa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao ary mazoto mamaly izay mazoto mitady ianao tokoa. Amin'ity androany ity, oka ianao amerina indray amin'ny laoniny izay rehetra tadiaviny ary ihany koa amerina afoloeny eny hatramin'ny avarivo eny aza izay posy poketra ny alan'izany amin'ity anio ity fa Andriamanitra mpamaly soa ianao. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Savetrany ao anatin'ny fiankofantsika ka tsy mitsangana aloha isika raha tsy efa vita tanteraka ny fanatitra na dia anomboka aza ny raha fiankofana ety aloha ety. Tendentsika ekoka misimisy androany ametraka azy amin'ny toeran'ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra miavaka, ilay Andriamanitra lehibe. Amen. Manasanao androany amin'ny fonao rehetra andeha ankohaka tsika androany. Dia tsika ilaza hoe tsisy ny tohanao Andriamanitra. Andriamanitra miavaka raha ianao. Andriamanitra masina loatra raha ianao. Andriamanitra tsara indrindra raha ianao. Andriamanitra tsisy azo ampitainana amin'iza na amin'iza. Mampirehare manana anao Andriamanitra. Ndreto izay androany te ankohaka misimisy eto amin'ny fanatrehanao. Te ankohaka misimisy eto amin'ny fanatrehanao fa tsisy ny tohanao. Ianao ilay andolian'ny lohalika rehetra. Ianao ilay ankalazain'ny lela rehetra. Ary tsisy azo ampitaina aminao Andriamanitra. Izao tontolo izao manaiky anao. Izao tontolo izao miondrika aminao sy ny fahalebiazanao. Te ankohaka misimisy te ampiondrika eny aminay rehetra eto amin'ny fanatrehanao izay androany. Dia ilaza fa masina ianao. Bishop Patrick and Jane arrive. Hallelujah. Tof mafante akon Joan wan lelana Andriamanitra. Hallelujah. Soratov. Afaka masotoerana isika. Soratov. Fanamasonao misaotra anao izay amin'ity anio ty izay
anomesanao anay tombo-pasoavana tombontsoa mbola afaka tonga tao traminao miaino anao mandray izay nomaninao anay fanamasonao tondray fahazavana izay tondray fahazavana ny fananay meo anay nahita zava-tsoa anatin'ny teninao meo fahalalana izay mba ho velona meo fahamarinana izay mba handehananay amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hahatratra anay ny aizana fa handroso hatrany izay misaotra tompo amen halleloia miaravantsika rehetra tonga eto amin'ity anio ty iresaka kely vetivetsika eny amin'ny hoe fiainana avy amin'ny ra sa fiainana avy amin'ny fanahy inona tsara azafady Levitikos toko 17 ka ny andiny 1:10 sy ny 4:10 Levitikos toko 17 andiny 1:10 sy ny andiny 4:10 akitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny anofo dia amin'ny ra ary nomeko anareo zany atao ambony altara anao fanavotana ho an'ny anareo fa ny ra no manao fanavotana satria aina izany andiny 4:10 fa ny amin'ny nofo rehetra dia ny ra no ainy koa izany lazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny ra ny nofo fa ny ra no ainy nofo rehetra ka izay rehetra mihinana azy dia haringana lazao hoe amen eto amin'ity Levitikos toko 17 ty dia ireo andiny tsoratra masina anankiroa ireo dia milaza fa ny mamelona ny tenany olombelona dia ny ra izay ao anatiny izay no mahatonga azy milaza fa ny ainy nofo dia ao anatin'ny ra dia ary izay koa mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny izay mihinana ny ra dia ho haringana satria Andriamanitra irery no tompony aina lazao hoe amen ary nanontany mpahay siansa azy ianao sy ny dokotera dia tsy ilaza zavatra hafa izy fa zay ihany no teneniny ny ainy nofo dia ao anatin'ny ra fa mamela ilaza aminao fa tsy hoe dia hita karazan'olona vaovao ny siantifika anao découverte vaovao izy ka hita fa misy espècen'olona vaovao izay tsy ratsony no mamelona azy lazao hoe amen sy ny ratsony no mihazona ny ainy fa zavatra fa mahery vaika ambony lavitra noho ny ra ekena fa tamin'ny testamenta taloha dia ny ra no ainy nofo rehetra fa ty amin'ny testamenta vaovao indray dia ireo antsony baiboly hoe olom-baovao amin'ny teny frantsay dia hoe nouvelle créature dia misy lalana ara-panahy ambony kokoa iainany tadio zao zavatra itsika dia tsy nateraky ny ra fa nateraky Andriamanitra teboka anankiray voalohany tena mila mipetraka izasy ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia tsy ilay olona nateraky nofo aman-dratsony fa nateraky Andriamanitra tsarovakitsika ny filazantsara ny jaona toko voalohany andiny 12 sy ny 13 izay inoko fa maro amintsika nefa mahay azy kanefa vakitsika fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hero tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia no tsara dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra mazava be izany tsy nateraky ny ra ao anao izy tsy nateraky ny sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraky izy nateraky Andriamanitra izy aminareo nefa nateraky Andriamanitra mba tsangany an-tanana wow halleloia mazava be izany fa ny olona izay nateraky indray dia ilay ambara soratra masina eto tsy ilay olona nateraky ny ra sy ny sitrapony nofo na sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra zany hoe tsy satria tsy ny ra no niteraka azy dia tsy ny ra tsony mamelona azy tena mila miraikitra ny anatinao zany engany hazava aminao zany zavatra zany tsy mazava hoe haiko zany fa misy fahazavana entiny anatinao marina fa isika raha nateraky ny ray aman-drenitsika dia ny fikambanany tsironainy dada sy neny no niforonantsika tao kiboninainy izay raha ino mazava ho azy raha ny dadanao sy raha ny mamanao
ary tamin'ny sitrapondry zareo no nisy itsika dia io ianao io tamin'ny sitrapony nofo tamin'ny sitrapony tenany ary avy amin'ny rahany fa ankehitriny kosa ianao rehefa nateraka indray dia ny fijerin'Andriamanitra anao sy ny ambarin'Andriamanitra mikasika anao tsy izay olona izay tsony ianao fa efa créature vaovao ianao zao nouvelle créature zavaboary vaovao mila hitanao tsara ianao io dia zavaboary vaovao créature noforonona vaovao indray zay tsy nateraky ny raha tsy nateraky ny nofo tsy nateraky ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra ozy amin'ny teny frantsay le hoe raha misy olona Kristy dia olom-baovao izy fifalasany zavatra ataon'ireo reo tonga vaovao reo amin'ny teny frantsay izy somary mba mazavazava kokoa ozy hoe si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature tsy hoe il sera il est tsy hoe raha hatrizay fa izao amin'izao fotoana izao il est une nouvelle créature dika zany tsy zavatra talonina vaoziny ianao nanamboarina mba hietsara fa vao ny foronina mihitsy créature hafa ianao tsy de tsara ty teny ampiasaiko ty nefa aloha mba ampiasaiko kely vetivety extraterrestre tsy miresaka extraterrestre belobe sy le raha varatsatanany reny akory le fototra makany alina ny raha alaferany tsy reny resahako fa tsy avy amin'izao tontolo izao tsika amboniny izy rehetra isika nateraka avy any ambony isika nateraka Andriamanitra isika espèce vaovao mihitsy créature vao ny foronon'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny teny hoe ho avy tsy hoe zao tontolo izao ahafantatra fa misy espèce n'olona hafa eto ambony tany zasy ianao zany resahany zany le olona vaovao le ny foronon'Andriamanitra le nateraky ny fanahy ary ny fiainana vao anatsika ao dia mazava ho azy fiainana vao fanahy masina zay fiainana omeny fanahy masina zay no miafektena hoe mitraikatra any amin'ny aina sy ny vatantsika da zao hoe amen zay mahatonga antsika tsy miankina amin'ny raha intsony fa avy amin'le fiainana no omeny fanahy masina tiako ianao tena ino fa ianao ne efa maty ao no sisy ny tenin'Andriamanitra Galatiana toko faharoa dia ny faharoapolo fa kio kely ny baibolinao fa io ny boky ny fiainanao io ny manuelanao hoy izy voaombo miaraka amin'ny Kristy aminazy fijaliana tsy izaho intsony ny velona aloha avaditsika kely efezateny zaho tsy velona intsony mitovy zany sa tsy mitovy tsy za intsony ny velona hoe za efa tsy velona intsony fa Kristy no velona ato anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa ty ka nanolotra ny tenany amonjy ahako mazava be zany ny tenin'ny Paoly eto ozy hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy teo aminazy fijaliana tsy za intsony ny velona midiky zany fa efa maty aho ary efa maty ianao raha mbola tsy hitatsika zay fahamarinan'izay fa netritsika foana itsika ihany io atsika le taloha ihany io namboamboarina asa todiovina tamin'ny raha an Jesosy dia ny eo ihany eo fa tsy dia misy inona vaovao be loatra dia ndika zany tsy mbola tena takatsika ny soratra masina fa isika efa maty mba fantatra hoe mahasamy hafa ny olona maty sy ny olona velona tsy ny vatana fa ny fanahy rehefa miala amin'ny vatana ny fanahy na mbola tsisy aretina mihitsy ary le olona dia mitsahatra tsy mifonctionne ntsony ny vatana fa tsy kelikely dia miverina vovoka mipoka dia lasa vovoka ka le isika resahana eo dia ny fanahintsika maty iny efa tsy miexiste intsony iny raha toka tsy misoloana fanahy vaovao le atao anatsika fa nesorona fotsiny le taloha dia teny efa nalevina mihitsika fa tao anatin'ny ndray mpimaso ndray sekonda fotsiny na nesoron'Andriamanitra le fanahy tao anatsika dia nametrahany fanahy vaovao zay na tonga anao tsy maty ny vatanao taminao nateraka indray satria eo anatiny ohatra ny rivotra ny fitsokany tsy fantatra ao izy aviny fa renao ny fitsokany ohatra ny rivotra
niaraka tamin'izay dia lasa le tao taloha dia nasiana fanahy vaovao fa mety tsy hitatsika ngam'izay dia mety mieritreritsika hoe za tany eny nanolo tena ihany fa tsy azonao an-tsaina ny zavatra mitranga tamin'iny segondra sy minitra iny fa le enao nesoriny lasa maty tsy miexiste dia nasiana olona vaovao aminao tsy le enao taloha intsony iny efa lasa iny efa maty tsy miexiste vaovao dia ny mamelana io vatanao io zao tsy raha intsony le taloha dia ny rano mamelona azy satria tamin'izany le fanahy efa maty dikeny maty dia efa tafasaraka tamin'Andriamanitra efa tonga ny tena ny ota tsisy fanamasina tsontsika dia anka nina melona atsika dia ny rasa izy azonao ve le izy na dia taoza ny fanahinao maty fanahy mbola velona ianao fa rehefa nateraka indray ianao dia nesorina le fanahy iny ao anatin'ndray mpimaso dia nomena fanahy vaovao ianao dia manomboka eo dio Andriamanitra tsy le raha tsoa zao mamelona anao fa ity fanahy vaovao ty avao anatiny amin'izay misy fiainana zay iny no mikasika ny aina ny saina sy ny sitrapo sy ny safidy ary ny vatana noho zany tsy raha tsoa no mamelona atsika fa ny fanahy ny fanahy no mameantsika fiainana zay mahatonga ny Paoly milaza hoe zay ivelomako ankehitriny dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra amin'ny baiboly tena anglisy izy dia zao ny teneny and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me raha toko amin'ny teny gasy dia hoe ary ny fiainana zay ivelomako ankehitriny dia ino tsara dia ivelomako amin'ny finoany zanak'Andriamanitra zay ty aka n'olotra ny ainy mba ho ahy itsy le teny gasy mantsy izy ohatrany hoe zay ivelomako ankehitriny dia mivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra ohatrany ny finoantsika le izy le tsy finoantsika fa ny finoany ny zanak'Andriamanitra ny finoany Jesosy no ivelomantsika ahoana zavady inona ka izy zany hoe finoany Jesosy ny finoany Jesosy dia tsy inona fa ny fitsanganany maty inona ny finoany Jesosy ny fitsanganany tenany maty ka raha miresaka tsika hoe fitsanganany tena maty dia tsy miankina amin'ny raha intsony zany Jesosy raha natsangana tamin'ny maty tsy raha no namela azy ny fanahy no namela azy tsisy idirany raha mikorino anaty vatana ny baiboly tena milaza mazava tsara mihitsy fa rehefa nombola teo anaty fijana izy dia nitsondromina ny lany voany araka ny fandinihan'ireo mpandinika dia nidona tany amin'ny fony mihitsy le lefona zany hoe miditra teto dia nidona tany amin'ny fony dia nivoaka daholy ny rano sy ny rà tao anatiny fa izy mbola tsy maty raha tsy niteny izy hoe raha eo atananao no alorako ny fanahiko dia nanondrika ny lohany izy dia maty dikan'izany nanolotra aina izy fa tsy novonon'olona ny tiako azonao dia eto efa mivoaka daholy ny rà sy ny rano tsisy tsony tao rehefa nalevina izy zany Jesosy efa vatana tsisy raha intsony ka tamin'ny fotoana izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty sy ny rano namela azy fa ny fanahy ary zasy ianao dia niara vomby tamin'i Jesosy niara nalevina tamin'i Jesosy ary niara natsangana tamin'i Jesosy dikan'izany ny fiainantsika zao dia ivelomantsika amin'izay finoany Jesosy zay hoe inona le finoana ny finoana ny fitsangana maty satria ny fiainana kristianina dia miorina amin'ny fitsangana maty zany hoe isika dia tsy le karazan'olona intsony zay mbola mino fa ny rano mamelona atsika fa misy zavatra mboly sy mahery vaika lavitra noho zany ninotsika dia ny fanahy zao no mamelona atsika io fanahy io no mamelona ny vatatsika io no mamelona ny aitsika io no mitondra le fiainan'Andriamanitra ao anatsika fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra zay manana zanaka dia manana fiainan'Andriamanitra zay fiainan'izay no nameloman'Andriamanitra atsika indray zay fiainan'izay dia mahery vaika noho ny raha mahinao avy ianao azafady azadino a fa olona vaovao tsika créature vaovao ny atao hoe créature dia zavaboary vaovao namorona karazan'olona hafa mihitsy Andriamanitra zany misy hoe ity le olona zay nateraky ny dada sy mamana fo zay zao ndray a anamboatra olona hafa mihitsy ahako zavaboary hafa mihitsy espèce hafa mihitsy
tsy mitovy am'retsy zay izy no niteraka azy izy no namorina azy zasy anao zany olona zany ino tsara ndongevakitsika marika toko 5 ka ny 10 sy ny 20 marika toko 5 andindimy sy hatramin'ny 20 zao no teneniny ary izy taminy mandehanany am'izao tontolo zao ianareo ka mitohy filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa no vojena fa zay tsy mety mino no elohany dia efa tsara manomboka eto amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 fa mampipoka ny saina ny zavatra resahany mihoatra lavitry ny zaka ny saina eritreretana zao no teneniny zao famantarany zao no anarak'izay miny inona le izy amoka dia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fotoana izay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy ampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny ity tsy olana anao médecine fa vao mametra tanana marary dia sitrana ireny Jesosy tsy nampanantena hoe indra momba anareo ka tsisy anapozina anareo non lehibe lavitra no zany ny teny zao ny teneniny tsy vitany hoe na dia misy manapozina azy ianao ary na dia efa misotra le zava-mahafaty ary ianao dia hoy izy tsy mampaninina azy zany tsy mampaninina azy zany ka raha milaza ny dokotera fa misy problema ny raha anao ka zay no mahatonga anao tsy mahazo azy na zay mahatonga anao marary an'ity na marary an'ity tsy diso izy satria izay ny fahaizany siantifika fa ianao misy lalàna ra-panahy ambony kokoa misy zavatra takatra ao ambony kokoa zay tenenako espèce vaovao ianao io zay tsy any amin'izany tsony no mamaritra anao fa ny fanamasina io no mamelona anao io no manome anao fiainana azonao ve zavatra resahako hoy izy hoe iteny izy amin'ny fiteny izay tsy nianarana fiteny tsy mbola hainy tsy nanao kory manokana ho an'le izy na hoe kory spesialy na teny tsy fantatra iteny amin'ny fiteny izy nefa le fiteny tsy mbola hainy andray menarana izy Andriamanitra ary na misotra zava-mahafaty ary izy tsy maninona zany izy tsy misy zavatra mampanina azy akory fantatra eo inany antony satria tsy ny ratsy no mamelona azy fa ny fanahy no mamelona azy izy tsara zavady ny fanahy no mamelona azy asa raha tadidinao nisy taona i Paoly ao amin'ny asany apôstôly toko 7 rehefa vaky sambo izy indray andro nandeha nandritra ny andro maro farany dia tonga teny tsirana ihany le sambo fa saingy tsy fantany taiza nisy azy tamin'izay fa rehefa tavavoaka ny sambo zareo vao nahita hoe ahita tia militany nisy anazy dia inona ny zavatra nitranga rehefa nanangona kitay izy mba hoe anafanafana famangatsika dia nisy menarana biby lava mivoaka vao anatin'le kitay ka nanaikitra azy rehefa nahitan'iny ny olona toy izy ny olona tsy avela amin'ny valindra hafa kitely anaty dia niandry ny olona rehetra ekarapoka izy arofady niandry ihany i Paoly mbola nitona ampahery i Paoly mbola nitona toroteny ny olona tsisy miditra amin'ny lohan'olona tsony zay toroteny fa miandry azy ary rehefa diso ela loatra tsy naninina izy tozy ny baiboly dia niova ny saina izy rehetra ka nanao hoe Andriamanitra io ny tena marina espèce vaovao io tahaka izany zasenao na misy manapozina na nkakerina menarana io zay andray menarana izy ary na misotra va-mahafaty azy izy ka na nkakeriny trambo izy tsy ampaninina azy zany satria tsy mivelona amin'ny raha izy fa ny fanahy no mamelona azy izy tsara mamelona azy ny fanahy no mamelona atsika ndonge vakitsika ny Romana toko 9:1 Romana toko 9:1 zao lazainy ary ny fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny io zay raha ny fanahy zay nanangana Jesosy tamin'ny maty io no mitoetra ao anatsika raha zay fanahy masiny zay na ao anatinao dia zay izy no amelana io vatanao io zay mety maty ny aretina mety maty ny covid mety maty ny inona daholo cancer possible zany ny olona anankiray mety tratrany zany ary efa tena hoe ozy dokotera hoe zao volana sisany menana azy fa ataovy zay mahafalifaly azy izy
raha ny fanamasina midina ao anatinao. Raha izay nanangana Jesosy mitoetra ao anatinao, izy no hamelona ny tenanao izay mety maty amin'ny alalan'ny fanahany. Lazao mafoy amen. Amin'ny alalan'ny fanahany izay mitoetra ao anatinao, tsy amin'ny alalan'ny raha fa amin'ny alalan'ny fanahy. Amin'ny alalan'ina zavady? Amin'ny alalan'ny fanahy. Mamelahy tenanao, io ange tsy faminan'iny sady tsy promesse, réalité iainana io. Fanamasina velona ao amintsika io, miasa ao amintsika isan'andro. Noho izany raha tonga eto ianao androany, ninninona mitranga aminao, fanamasina afaka mamelona anao. Ninninona aretina mahazo anao, na microbe, na germe, na tsy haiko, na sida, VIH ohatra, na tsy fantatro izay mety mahazo, na cancer, na cholestérol, na goutte, ino daholo zay ny aretina rehetra mantsy tsy maintsy nomena anarana mba hahafana mahafantatra hoe ty le mahazo anao. Fa ninninona anarana miondrika ao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny fanamasina afaka mamelona anao, mamelona ny vatanao indray. Manina tsara zavady? Mba fantatrao hoe fa ny cellule na ny sela ao anaty vatantsika, misy sela karazany betsaka ao amintsika, fa fitinina fotsiny hoe sela fotsy sy ny sela mena, globule blanc sy ny globule rouge moa zany. Misy sela maromaro anatin'ny vatantsika ao ny tena marina. Reo sela ao anatin'ny vatantsika ireo dia miady amin'ny aretina. Vao misy aretina miditra ny vatantsika dia ny cellule ao anatin'ny vatantsika no miady amin'ilay izy. Dia zay mahatonga anao ohatra hoe rehefa manavy dia mamay be satria mangotraka ny ady ao anatinao. Dia ampiana kely izy amin'ny doliprane ohatra na eferalgan kely ohatra dia mba misy manampy ilay cellule dia maty ilay aretina. Anatin'ny rano misy ny cellule. Fantaniana peraka, manahoana lavitra ny fanamasina, manahoana lavitra ilay fiainana avy amin'Andriamanitra. Raha vitan'ny rary ny sela ao anatiny manao an'izany, moa ve tonga anatsika amin'ny fanamasina hanao vakansa hipetra-potsiny, nomena antsika ve ilay fiainana atao ohatrany hoe mipetraka anaty boaty dia tsy metsiketsika ao tehirizina. Ambony lavitra no ny fiasan'ny sela anatin'ny raha, ny fiasan'ny fanahy sy ny fiainan'Andriamanitra ao anatsika. Terekinao afaka mamono aretina io, ary afaka mamenao fahasalamana. Avy amin'ny fandroana, afaka mamono ny aretina ao aminao io, ary afaka mamenao fahasalamana. Izy no mamelona ny tenanao mety maty amin'ny fanahy. Nongevaka itsika io Romana toko 9 ihany, ndovaka itsika leo ambony 9:7 sy 10. Zao ny teneniny. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Ahoana tsara ozy izy? Teneno akaikinao tsika isanao zany resahany zany. Raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy aza izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota. Dikan'izay dia nisy zavatra tafiditra aza ny vatanao noho ny fahotanana tao, na noho ny tsy nentina tao, na noho ny tsy fitandremana. Maty le tena. Tsy voatery hoe maty tonga dia levina, fa mety misy ohatra hoe maty ny organe anankiray, mety simba ny vavony, mety simba ny tramonjaza, mety simba ny trompe, mety simba ny rein, mety simba ny fo, mety simba ny avokava, mety simba ny fitaovam-pandevonana-kanina, mety marary ny ozatra, mety marary ny ozatenda, tsy fantatro, mety mivoky ny ozadamosina, mety mivilana ny taolana, mety misy partie tsy mifonctionne intsony, na dia maty aza ny tena. Na dia maty azy, tsy miasa tsony, tsy mifonctionne, mahainao avy ianao azafady. Dia hoy izy, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarina. Dikan'izany ny fanamasina manome fiainana noho ninona, noho ny fahamarina nomenanao. Tavytaonao nino an Jesosy dia voalaza fa no hamarinina ianao. Noho izany tsy ho tatsony ny problemanao eto mamindrafo amiko raha sendra tsy zakanao ny teniko, fa izany noho izy. Tsy any amin'ny otatsony zao ny olona satria Jesosy efa tonga ota teo amin'ny toeranao. Ary tamin'ny fotoanao iny dia efa nomena fahamarinana. Ka raha fotoana ao anatinao ny fanamasina, ary minao fa ao izy zao satria efa nandray azy ianao teo, nanontany tsara efa nateraka inavy ianao. Amin'ny fotoana ao anatinao izy, dia zay izy mamelona ny tenanao na dia maty ary. Na dia maty ary. Raha sanatrianao tratry ny Alzheimer na verivery tadidy matetika, tsy mora matadidy zavatra, azo fanamasina velomina ny fitadidinao.
sanatsia ny zanakao ka nisy problema tamizy mbola tany ekibo ka misy retara azo ny fanamasina veloma ny sainy zanakao sanatria ny nairanao misy tsy normal ka mahatonga ny parti sasany avatanao tsy afametsikaraka ny tokony ho izy azo ny fanamasina veloma ny nairanao na dia maty aza ny tena ny fanahy kosa manome fiainana toy raha ny fanazana angny Jesosy tamaty mitoetra anatinareo izy no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy lasana vavy tsy raha tsy no mamelona antsika fa ny fanan'Andriamanitra dika zany isika tsy le olona izay mivela araky ny nofontsony tsy ny nofontsony no mifehy anao tsy hotsony mikontrôle anao tsy mivela amina fahatsapany ianao da zao hoe amen na ny zavatra hitanao tsy vela ay marary ty manano ty da na mety marary azy ianao tsy olana androany afaka mamelasy ianao ny fanamasina da zao hoe amen fa natsanateza toko hoe marary ianao ninona mety aretinao asa manao ohatra ny gentilisa sy ny olona tsy mino zay avy amin'ny zavatra tsapa ny sita no resaha tena marary sasasady ozy sasany to makany dokotera ndao atao analizy ndao andiny ny raha nge nijerenany ataovy dao ny analizinao fa ny raha nijerenany ianao nefa tsy velomy raha tsony dika zany ny valina résultat zy mivoaka vany dia valy ny anatin'ny rahanao misy lalana hafa ao ambonino zay zay tsy ny raha tsony mamelona anao fa ny fanamasina ka za mitena ohatran'ny fiteny zareo tena mararany zao tena tratrany tena ohatr'izao ny vavongony tsy naiko tena tsy haiko tsony tsy afa miteraka ony tsy afaka zao ony makare o maka tsy nitratrako ny zao mpomonko zao zako voan'ny covid teo dia zao ony zao dia mendry zareo resaka lavabe anao manambotonga anao tena Jesosy raha izany fandeha ny herintaona zany itsabo tena foana aizany vola am'izany tahoana indray zao raha sanatrika am'izao nge no miverina indray Jesosy hoe reconfinement indray hoany marina mafy maty sy mianakavy Jesosy tsara anao tonga rariva fa mbola izy toy an'ity toroteny ity rariva mba tsy tonga anao sary tahotra naharetana hiteniteny foana amin'ity rehetrarehetra ity tsy mandiso ny dokotera isika avy amin'izay zavatra hitany satria izy avy amin'ny raha izy nge na dia bivavaka izy rehefa makany hôpitaly anao tsy resaka raha-panana resanao fa resaka sientifika satria ao anatin'ny rano misy ny aina dia ny ranao no atao analizy na alaina ny sellulenao satria anatin'ny cellule ao anatin'ny rano misy ny selanao dia iny koa ny alaina ohatra anaovana etude ohatra hijerena hoe zao zany mahazo anao fizay le anatin'ny raha fa io koa na maty ary do izy hoe ny fanahy no mamelona ny tena zay mety maty telekinao misy fiainana miva amin'ny fanamasina ao anatinao averenao mifandroana azafady ka na mararitsika na manana fanantenantsika mila mintsika fa misy fiainana ao anatsika afaka mamoly aretana ary afaka mamelona sy mampatanjaka anao ndray lazao hoe amen mino fa efa tsy indray mandeha tsy indreo no nahita tato am-piangonana olona marary nentina mbavaka nandritra ny fito alahady reny faravakeliny tao reo mareniny tao reo mona tao reo malemy tao reo voan'ny cancer tao reo sepotra tao reo marary lamosina tao reo voan'ny vay tsisy fanafody mena azy teto sanareo nita ola mena fanafody ety hoanina traitement herinandro tsisy inona ary nanasitrana anazy natao analizy fa izy dia miverena amin'ny lahady heriny dia omeny anao fanafody fa misy dokotera ato tsisy fiainana ny napita taminy fiainana avy tamin'izy avy amin'ny fanamasina iny le fiainan'iny no namono ale aretina na nampisokatra le sofina narenina nampisokatra le vava zay mona afaka ny teny nampanjavina ny cancer iny le fiainan'iny na tokony ho fatiny le cancer azy izy le fiaina omeny ny fanamasina namono le cancer ary nanasitrana le olona nanala reo fahaseporana reo ozatra mivokina reo olona zay marary amin'ny karazany hitanao teto atramina aretin'ify sy aretin'andoha tsisy fanafody na paracetamol ray zaraina teto fa ny fanamasina no manome fiainana ka raha hitanao profo fa marina zany ary ny rahantsika nahita ahoana ny tsy nonao fa ny fanahy afaka mamelona ny vatana sy manadio hatramin'ny rahanao terekinao ny fanamasina dia manome fiainana ka anio tsika hivavaka sika izao
angataka amin'ny fanamasina hiasa mahery ao anatsika amelona ny vatantsika hiteny amin'ny teny tsy fantaritsika lazao hoe amen hivavakantsika potehantsika ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy hozontsika zany hitsahatra dia hitentsika ny fiainan'Andriamanitra amikony tamiko manasitra anahy mampatanjaka mamea fahasalamana fanamasina mampatanjaka zao salama amin'ny anaran'i Jesosy lazao hoe amen dia hitsangana hivavakantsika fanamasina misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay ty amin'ny ty androany ty fa ianao le fanahy zay mitondra fiainana ianao le fanahy zay mampatanjaka mamono ny aretina mame fiainana mame fahasalamana anay hoy ianao na dia maty ana zany tena na misy zavatra maty na simba na tsy miasa ara-dalàna na potika ny vatanay androany ianao afaka mamelona zany mamelona ny vatanay mampatanjaka ny vatanay mandevona ny aretina mihoatra no fiasan'ny selula ny fiasanao fanamasina mamono aretina manaisitra aretina manadio vatana ary mampatanjaka anay tsirairay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao ny teny hoe androka dia mini amin'ny anarako izy tikanao hanomboka androka ny fanahana aretina rehetra zay fanahy maloto mahatonga aretina ninina anara ninina endriny ianao le olona vaovao zao le olona ny finoana roay ny démonie roanay hiala amin'ny tenanay ny fanahana aretina rehetra ninina aretina alefanao satana amin'ny anaran'i Jesosy potehanay amin'ny rahan'i Jesosy zany potehanay amin'ny afo fanamasina zany mikisanao miala amin'ny vatanay tsirairay avy atrany tapondokatra ny apalady amin'ny hoditra amin'ny volo amin'ny raha amin'ny tova amin'ny ozatra amin'ny taolana amin'ny nofo rehetra amin'ny tsinay rehetrarehetra amin'ny lalandra rehetrarehetra roanay ny fanahany fahafatesana roanay ny fanahana aretina roanay ny fanamona marenina roanay ny fanahy mahasepotra roanay ny fanahany covid roanay ny fanahy zay mahatonga fikorotana tsaina ny alzheimer roanay ny fanahy maloto rehetrarehetra mahatonga cancer sy cholestérol roanay ny fanahy sida roanay ny fanahy famombana roanay ny fanahy maloto rehetra zay manesina Novembre sasa sy ny trompany roanay ny fanahy mahatonga ulcère ny amin'ny vavony amin'ny Jesosy zay manimba ny ray ihany koa zay miteraka calcul rehetrany tena amin'ny rahan'i Jesosy hozonay zany hitsahatra mela vatana tsara iaho sao amin'ny anaran'i Jesosy dela voky sao amin'ny anaran'i Jesosy tsy afaka miazona anay ianao na mamatotra anay mela sao amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy raiky miverina mandrakizay Baibola mety tanana mara dia hositrana eny apetrao amin'ny tenanao ny tananao dia zao ry vatako salama ianao zao hatrany tapondokatra ny apalady ry vatako ny masoko ny sofoko ny oroko ny vavako ny nifiko ny tendako ny lalakanina rehetra ny ozatendako rehetra corde vocale rehetra ny fo ny avokavoka ny tsinay ny aty ny sarakaty ny rein rehetrarehetra ny anaty ny kibo rehetrarehetra ny any lamosina rehetrarehetra na izanaiza trany tapondokatra ny apalady madio salama amin'ny anaran'i Jesosy matanjaka amin'ny anaran'i Jesosy madio amin'ny anaran'i Jesosy salama amin'ny anaran'i Jesosy ry vatako fanamasina mamelona anao zao fanamasina mampatanjaka anao zao fanamasina manasitra anao zao fiainan'Andriamanitra mameno anao zao salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy miteny fanamasinao akory ihany le fiainana akory ihany le fiainana le hery fitsangana maty zay nataonao tao amin'ny Jesosy akory ihany amiko za akory ihany amiko za akory ihany amin'ny tenako rehetra akory ihany amin'ny vatako rehetra amin'ny nofoko rehetra amin'ny taolako rehetra amin'ny ozatro rehetra amin'ny tovako rehetra amin'ny rahako rehetra amin'ny anara Jesosy Kristy Diovia feno le fiainana avy aminao aoka ikoriny zany aoka hanenika zao eketriny zao salama amin'ny anara Jesosy misaotra fanamasina misaotrany amin'ny fanasitrananao misaotrany amin'ny fampatanjahanao voninahitra ao anao amen lazao mafy hoe amen lazao hoe salamako matanjakako tsy miverina mandrakizay ny aretina salama amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainan'Andriamanitra mikorina ato amiko amin'ny anaran'i Jesosy
fanamasina mamela amin'ny anaran Jesosy. Zay mindrehetra manaova amen. Afaka mastoerana ianao. Halleluja. Tiako tena saintsainao zany toroteny zany. Saintsaina isanandro. Zaranga olona zavaboary vaovao, créature vaovao, tsy razantsony mamela fa fanamasina. Dia hitanao, io tsy resaka vatana fotsiny, fa amin'ny lafiny rehetra. Raha rivotsika resaka azy misy. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Lazao hoe amen. Dia tsika no mifanatitra farany amin'ny tian'io ty, vitsy zay dia andray antsika dia hirafy. Halleluja. Lasana bavy tombontsoa no manome ho an'ny tompo. Mba mifampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarina ozy izy dia nampo anareo ny zavatra rehetra. Lazao hoe amen. Raha toa ianao ka tia mafy iny ty izy teo amin'le numéro téléphone dia afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 34 80 984 83 na 034 85 604 04 34 85 604 04 na 033 02 092 30 033 02 092 30 na 032 97 096 84 32 97 096 84. Zay mamafy dia tsy maintsy mijinja. Alleluja. Amin'izao vaninandro crisor lasaina bavy. Tsy afa-misaraka ny vavaka ny tenin'Andriamanitra ary ny famafazana. Vavaka. Tenin'Andriamanitra fatakarina teny ary famafazana. Raha amin'izao no vao maimay kahihatra ho fadiran'ovana ianao. Mety mikoinsa daholo ny zava-drehetra fa mazava be ny teny. Ho avako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Tena mbarako aminao fa amin'izao ny olona le tena mivadika tena manahirana. Tsisy te androtrosa intsony izana izy. Von'ny famaly ianao hatrany amin'ny tribonaly tonga amin'ilay alefa azy sy alefanao e. Raha tsy fanany olona lasa ty tena ty vola satria mafy ny fiainana. Fa raha tianao ho avan'Andriamanitra arao zay tenen'ny tompo. Vavaka teny famafazana. Amen. Hitsangantsika marana fotoana. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny menao anay tamin'ity nio ty. Misaotra ny amin'ny fanahinao zay mamelona anay. Milohany alanao an'ity toeran'ity androany araky ny fahenonao teo. Raha mbola tsy nateraka indray ianao. Kanefa androany ianao vonina andray an' Jesosy. Tadio fa Jesosy rery no mpamonjy ianao afaka amin'ny ota. Ary afaka mameno fiainam-baovao ka hatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Ho ateraky ny fanahy. Na dia fampakety foana ary ianao fa androany vao tena tapa-kevitra. Hanolotra ny fiainanao an' Jesosy. Raha vony ianao dia tsy anganotanao fivavaka anao vetivety ahy. Miloha antsotrano. Aiza n'aiza misy ianao na ty ambany na ny ambony. Fa fotoana izao andraisanao fanamasina. Fiainam-baovao avy amin'ny tompo. Tainy tompo ianao izay manangatana. Tiako isika izay manangatana mero izao vavaka izao. Jesosy ao, mino afaty ahy ianao. Satria ianao le maty ho ahy. Nitondra ny fahotako teo amin'ny hazo fijaliana. Mamelany heliko rehetra. Manaiky afa-panota fa sasao amin'ny ranao ahy. Hovay aho olona vaovao. Midira tao anatiko androany. Feno ianao amin'ny alalan'ny fanahinao. Fa manomboka eto ianao no tompoko. Ary anompo anao rery ahy amin'ny androko sisa rehetra. Misaotra Jesosy. Mino fa voavela heloka androany. Ato anatiko ianao zao. Ary olom-baovao ahako.
misaotra Jesosy. Amen. Tompo-bavaka an'izay manangatanana rehetra izay tsy menatra nanoditra ny fiainana anao ary nanaiky nanomboka teto fa ianao amin'izay ny tompony. Sotra fa novaina olona vaovao izao. Fanahy vaovao zao anao anatiny. Azay fanahy izay no amelona ny tena ny isan'andro. Ampikoriana fiainana ampavokatra sy apety sy ataony rehetra. Tehirizy izy amin'ny fiarahana aminao ary tsy hiverin-dalina intsony mandrakizay. Mandra-piavinao eny amin'ny rahavallanitra. Misaotra Jesosy. Tsofokorana ianao ny fanahy masina melombelona anao isan'andro. Amoaka loharano ary amianao reny rano fitahiana. Anao dia amin'ny toerana izay dezera tahaka ny fahafatesana azy. Hosokafa ny tompo tahaka ny agarany masonao. Ahita loharano anao. Tsy ho fato amin'ny toerana misy anao ianao fa mbola afaka androso. Ary ho tonga amin'izay tanjon'Andriamanitra ao anao. Mandidy ahako melohany ny faran'ity taona ty. Ireo nitomaninao tany amin'ny voalohany taona. Sy ireo nandrandrainao mafy tamin'ny tompo. Izay toa tahaka ny simbainy ny aretina nandalo. Ho atsangan'Andriamanitra ro tanterahan'Andriamanitra ao anao. Ny fanahy accélération divine iaccéléré ny fiainanao. Amenao hevitra saina. Olona fahitapity. Varavarana tsisy maharindrina. Meny tompo anao koa ny fandray akaiky amin'ny isan'andro. Ary iorina mandrakariva amin'ny teniny. Iaronao amin'ny ratsy amin'ny lozana izy. Amin'ny fahafatesana tampoka. Amin'ny arety mandringana. Amin'ny zanatsipika ny fahavalo. Ary fiadanany anapaka anao sy ny ankonanao. Sika rehetra anao hoe amen. Ny fotoana antsika toba fahasoavana.